rasy tompoko vavy tonga soa eto amin'izao fandaharana manokana izao tonga eto amintsika ry zareo solitena avy amin'ny ministère fizahantany ikasika manokana ny momba ilay festival Matavy tonga dia omeko ny Ramatoa Taleny fitenenana. Magnano akory aby atsika jiaby an-tokantrano akagny ary faly miarahaba atsika jiaby mifagnatry tavaka eto. Ampiraviravogna sy fifaliagna moa ny soragna anareo amin'ny fandraisagna sy ny fikarakaragna nyty fiaonantsika ity. Tsy hay angambany ny tsy ampafantatra ny tegna koa ary mialatsiny moa ny tegna ko raha mandramby fizakagna. Beajanaka tsy milena talemparitra ny fizahantany sy ny asa tagnana aketo amin'ny faritra Atsinanana, zany hoe misolitena ny ministera ny fizahantany aty amin'ny faritra Atsinanana. Ampiravoravoagna tanteraka zany no entinay mitondra vokatra sy tolotra mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra vahoaka malagasy zany eto Madagasikara. Ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana zany dia faly mampafantatra atsika sy manokagna zany ny hetsika fampiroboroboana ny fizahantany, zany hoe ambany fitarihan'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana indrindra moa ny Ramatoa Ministra Viviane Deoa ny tolotra izay lazainay eto zany eo ambany fitarihan'ny ministran'ny asa tanana sy fizahantany sy ny ofisy paritry ny fizahantany aty amin'ny faritra Atsinanana zany dia misy tolotra ara-pizahantany na hoe hetsika ny antsoina hoe festival Matavy izay hetsika ara-pizahantany sy ara-kolotsaina zany no andeveloperantsika eto. Dia izy io moa zany nitaritin'ny ministeran'ny fizahantany araka ny teniko teo iny ary miara-miasa amin'ny ofisy paritry ny fizahantany eto amin'ny faritra Atsinanana ary ny volavolaina zany niarahana tamin'ny SPAT na ny société ny port izay ny ahy manokana an'ilay hetsika ary misy an'ireo mpiarabobinantoka maromaro zany no mitahy anay ao anatiny. Festival Matavy zany dia festival purement touristique et culturel entina anasongadinana ny faritra Atsinanana amin'ireo tolotra ara-pizahantany izay maro isan-karazany anagnany aketo amin'ny faritra Atsinanana. Dia tsy hay moa ino tompoko? Ino no tena tanjona natonga anareo anao an'izao festival zao satria andiany voalohany ve izao sa hoe afaka zavaina fohifohy ve azafady indrindra? Festival Matavy andiany voalohany tokoatrany izy ity ary festival zany entina mpisongadinana araka ny teniko takeo igny ny faritra Atsinanana amin'ny tolotra ara-pizahantany maro isan-karazany izay anagnany. Dia etsika zany entitsika agnano an'izay agnaparitahana ny faritra Atsinanana zany eto Madagasikara sy manerana ny zao tontolo zao zany hoe manana ny maha-izy azy tokoatrany ny faritra Atsinanana amin'ny lafiny fizahantany ary mahay miray hina zany ny hery-velogna jiaby amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany aketo amin'ny faritra Atsinanana. Manahoana ny fikarakarana efa amin'ny 29 novembre ny manomboka ilay izy? Dia manahoana ny fikarakarana amin'izao efa kaikikaiky tsina ilay fotoana? Angambany igny ameko any zareo ato amin'ny mpanatanteraka ny izay pitsopitsony izay fa ny azoko lazaina aloha dia tsotra hoe efa betsaka ny dingana efa vita zany hoe ny fampilazana ananjy amin'ny hainao aman-jery fa kosa misy moa ny fampafantarana ananjy amin'ny olona jiaby voakasika zany izay atao amin'ny latsinainy ho avy zao izay agnentagnana an'izay olona efa eto Toamasina moa zany tongava amin'ny latsinainy eo amin'ny Blue Lagoon ahafahana ny tsiraikaraika zany mahafantatra bebe kokoa ny pitsopitsony izay tokony fantariny sy ny andraikitra mety ho raisiny anatiny ihany koa. Raha ny programme mandritra ny festival Matavy 29, 30 ary 1er décembre dia ny premier jour no ahitantsika ny carnaval culturel lehibe izay miainga avy amin'ny CJST ary misy ihany koa ny fanokafana ara-pomba ofisialy izay atao eo amin'ny esplanade ny la mairie.
dia mitohy izay fanaraha-pomba ofisialy zay amin'ny fanelanelanana ny activité culturelle, ireo fanehoana ny kolotsaina zay ho lasa tolotra ara-mpizahatany anentomagna an'ireo mpizahatany anatiny sy ivelany. Dia ny vente et exposition zay ataon'ireo mpiantsehatra ara-barotra dia manomboka ny premier jour ary mitohy ny faran'ny festival Matavy dia ny 1er décembre. Dia ny andro faharoa no hitsidiana ireo site touristique magnodidina ny Tamatavy izay anasana antsika rehetrarehetra mba hanjifa an'izay site touristique zay. Anisan'izay ny île aux Prunes, dia ny Riagna Park, Ampasinambo Agro Camping ary ny site culturel Farafaty. Dia ny arivany deuxième jour igny no misy ny conférence thématique agnasanantsika ihany koa hijery sy handray anjara amin'ilay conférence thématique zay atao eo amin'ny esplanade, satria ny mitarika an'izay conférence zay dia ireo olona matianina sy manam-pahaizana amin'ny thème zay efa voasafidy, anisan'izay ny intégration de la culture dans le secteur tourisme ary ny gastronomie typiquement de l'Est, produit des niches pour le secteur tourisme ihany koa. Ary ao no ahitantsika ihany koa inona daholo ny tolotra zay ananan'ireo institut zay miantsehatra amin'ny tourisme misy eto Toamasina. Dia ny 3e jour no ahitantsika an'ireo concours maro samihafa mahakasika ny hôtellerie sy ny tourisme, ary faranana amin'ny spectacle maventy be izay atao eo amin'ny esplanade. Dia eto moa zany zay dia magnentagna antsika jiaby na Madagasikara na ivelany mba ho tonga hiaraka hagnotro anay amin'io festival Matavy io. Fa zahay avy amin'ny direction régionale du tourisme sy ny office paritry ny fizahantany dia vonona n'olotra nareo zavatra Matavy araka ilay agnarany hoe festival Matavy. Nosafidina manokana moa ilay agnarana hoe Matavy satria amin'ny festival touristique sy culturel azy dia mba ameloma maso ny tantara efa nisy, satria io Matavy no agnisany ny aviany agnarana hoe Matavy ihany koa, tanànan'ny Matavy zay ahitana version maro be moa ilay izy fa anisany araka ilay nolazaiko teo. Dia io Matavy io ihany koa manana ny tantarany lehibe satria vadin'ny mpanjaka Betsimisaraka taty, dia raha tsy milao fa agnatin'ny thème ny conférence zahay no agnazava misy kokoa hoe iza moa i Madame Matavy. Amin'ny mahafampiroboroboana ny fizahantany izay dia efa misy ve ireo vahiny fa hoe ho avy manokana sa efa nasainareo manokana? Mankasitraka amin'izay fanontaniana zay, araka ny tenintsika teo moa zany anasarika vahiny avy any ivelany sy ato anatiny no tanjona antsika ary ampahafantatra ny tolotra ara-pizahantany izay ananany faritra tsy nanana sy manasongadina azy. Dia efa misy fiara-miasa moa efa nipetraka hatr'izay iarahana amin'ny TV Créole. I Télé Créole zany izay chaîne ao anatin'ny zone australe, dia efa misy an'izay fampahafantarana manokana zay zany nisokafana tany ahafahan'ireo mpanjifa zany afaka mitady afaka mahazo ny laharan-tarobia ahafahany manjifa n'io tolotra ara-pizahantany io. Ary any ihany koa zany Télé Créole no mandray ny inscription mivantana mihitsiny.
dia izahay moa zany efa manao fampahafantarana ihany koa any amin'ny aéroport ahafahan'ireo olona tonga zany tonga dia mahafantatra avy hatrany hoe io ny festival Matavy afaka jifainy mihitsy ny eo no eo dia afaka ihany koa izy tonga mivantana mijery ny carnaval izay mampiavaka ny faritra Atsinanana zay dia efa misy moa zany ny télécréole izay représenté eto Toamasina amin'io fotoana io dia eo koa moa zany tsy azo adino fa ny fizahan-tany anatiny koa anisan'ny tena manasongadina ny Madagasikara antsika amin'ny maha hoe mitadasika Madagasikara dia ny touriste zany na hoe mpizahan-tany tsy voatery avy any ivelany dia efa misy fiara-miasa zany miaraka amin'ireo ofisiparitry ny fizahan-tany manerana ny nosy mba hanasogadinana ny festival Matavy ao anatin'ny tolotra izay entin zareo ampiroborobo ny fizahan-tany eto Madagasikara zany. So dia misy anampina ho an'ny Madame Mikaela. Anampiko anazy fanentanana tongava maro fa mbola tsisy ohatran'ny olo zany raha teto Tamatavy miavaka kely izy ity dia aleo mitantara toy izay tantaraina zay ngambany. Mankasitraka antsika tonga ny vahiny teto dia mirary soa an'ity festival vao manomboka moa zany izy ity dia mankasitraka indrindra tompoko.